fahato ny ady amin'ny coronavirus kosa indray dia tonga androany ny vaccine Johnson avy amin'ny gouvernement américain natao an'ireo 12 taonany mihoatra izay mbola tsy nahavita vaccine moa izy ity ary solon-tena-mpanjakana antsena izany teny vatiny ministry ndrarambahiny teny toerana ihany koa Aina Rabe tany sy Totson François. Vaccine Johnson 573 dose ity tonga teto amin'ny serana mpiara-manidina ivato ity fanampiana avy amin'ny gouvernement américain tafiditra ao anatin'ny initiative Covax sy ny ady atao amin'ny Covid-19 fahatongavana izay notsenan'ny délégation Malagasy notarihany ministry ndrarambahiny fanomezana izay natolotry ny prakitra raha américain hamiyat ho an'ny fanjakana Malagasy. Tanjona moa zany dia fahasalamam-bahoaka ary araka ny lazaina teo tsika efa nanao an'le CVO plus mba ho ialana amin'ny tsy dina mivalana retinrety mba tsy sy forme grave dia ny fanaovana vaccine koa zany manampy an'izay satria zavatra mifameno reo ary satria fahasalamam-bahoaka ny resahana dia tsy niezaka zany dia tsy hiny hoe hividianany olona zay anao vaccine fa dia omena mamaiakoana ary fantatsika efa tamin'ny herinandro lasa dia nisy le fanosoniavana fifanarahana tany avoloha niaraka amin'ny banque mondiale ary izy zany efa navonina nomeny antsika $100 millions ho ampiasaina amin'ny fiarovana amin'ny valanaretina zay mahazo antsika ity. Dose vaccine ho an'ireo izay mbola tsy navita izy ity. Mbola io fa tsy hoe anivavambola fa mbola omena manaraka ny fandaminana hoe ahoana ny fisoratan'anarana rovina izy manomboka dia aiza no alian'ny tsirairay zay fisoratan'anarana manao vaccine. Ho avy atsoatsy kosa ny vaccine Covishield famenony izay efa nanao teo aloha. Tanjona moa ny havita vaccine ny 50 isanjato ny Malagasy 12 taona mihoatra hatramin'ny 13 sy 14.